Misaotra Andriamantoa filoha nanamety volany magnano mbala tsara atsika jiaby vory eto ary miarahaba atsika jiaby tratran'ny taom-baovao ary mirary soa fahombiazana ary fahasalamagna ho atsika jiaby. Manoloana ny fitarainana izay azotsika momba ny fikarakarana ny marary ao amin'ny hôpitaly. Ny fitondram-panjakana amin'izao moa zany agnatin'ny laharam-pahamehana zany ny fanomezana fisitrany vahoaka ny fahasalamana ho lavitry ny kolikoly. Noho izany hiezaka zany ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka hijery akaiky ny momba ny zay vidiny opération eto amin'ny hôpitaly zay tompoko. Makasitraka. Saotranao madame le ministre, soa fa zanakareo dia mandrosika manaraka satria fa miala avao andro ty tany mipetrahana maharitra efa vita bornage dia mbo misy mibody ho aiza toerana io satria tsy voatononao mihitsy zay teo. Aiza le olo teo io? Misaotra président amin'ny fitenenana. Le toerana io an'ny président Fokontany Betatry, commune Ramena, district de Godoy. Fokontany Betatry, Betatry. Commune Ramena. Tany vazako olo ny vazam-bahanao izy ambany. Nareo zany zao fa expulsé manjareo. Mbola tsy voavaoka amin'izao fa mbola divaleva zany ny tribunal zany. Hoe mila miala ao zay zay nitanjona anazy hoe ny olona rehetra mipetraka ao mila miala ao. Fa nisy niala. Fa misy nalena. Le titanareo tamin'ny faraparany taona midina tao Anosibe Tananarivo. Namonjy io olona atao ohatran'izany. Raha ohatran'izany moa zavatra tsy tiako. Za tsy mandrisy kolo manao squatterisation mialatsina amin'ny teny vazaha hoe fafananan'olo ty dia squatterisé mipetrapetra amin'izay aloha fipetrahazana. Fa ny zavatra ohatran'io dia averiko foana ny discours nataoko teo za zanaka olo tambanivohitra. Dia mandinika foana mahazo ny fianakaviako tambanivohitra any amin'ny toetrantsika gasy rehefa mahazo fahefana manindrinindry madinika foana ny atao. Ny anareo zany tsy haiko hoe lavitra be le toerana tsy lavitra le toerana mba programmenareo dia anatsika eny zay raha pitso maraina rapitso raha misy fotoana malalaka dia ararotika ihany koa any Anosibe koa any Anosibe koa malheureusement fotoana ty tery raha nisy tsy fantatro ny fomba nandehanako any fa nisy olona fa nitaraina tamiko koa tany zany DG misy siramama niany zany DG tsy sirama zany mitondra tsy haiko miaraka amin'ny solon-tenam-panjakana ray mety tsy haiko na mety henonareo zany zavatra zany nianaran'ny Fokontany tsy haiko fa teneniko eto zao mba ho henon-jareo fa andraisako fanapahan-kevitra na amin'ny conseil de ministre amin'ny lakamisy ireo olona reo zay miazy satria misy olona tsy haiko efa ho roanjato fianakaviana raika amby efapolo henoko tsisy trano satria nyraofina amin'ny bulldozer ny tranon'le olona dia ho hitanareo eo fa andraisako fanapahan-kevitra amin'ny lakamisy amin'ny conseil de ministre le olona roa teneniko teo reo lay solon-tenam-panjakana sy DG ny sirama io satria tsy mandinika ny gasy mitovy aminy dia zay no andalovako eny amin'ny tany rapitso fijeriny anareo zany koa hoe inona ny tena fony io
problema ny resaka tany zany. Zay angambany amin'iny a mikasika ny omby dimy ny tany ny ex-militaire zay angamba izy ako misy dossier angamba menareo aminy le ex-militaire teo préfet so telo sy hoe ny sarotra ny notaire tsy anao le ex-militaire le tenena préfet ne bangololo sarotra le notaire ny amina idiran'le notaire sarotra préfet miaraka amin'ny rahabe miaraka amin'ny Sirama resaka notaire zegny le beantitra mankavolahy amin'ny trésor efa betsaka zay mikaizanarety ke sahirana zegny le olo nefa aka notaire zegny amin'ny procuration lafo be malaky anao fa be voatery zegny le fianakaviana entina foana zegny le ray aman-dreny taritaritina foana mandeha amin'ny trésor no le tsy fahavitany le procuration zay zegny ny angatahany zay amin'ny fikambanana zay miany le antitra eto an-tapitanàna eto zay dia mba hoe amorena kokoa zegny le frais anaovan'ny notaire an'le izy fa tsy voaefan'le olo mihitsy karaha mafanjava raiky tsy mba efa notaire akory ataonao ankalanao notaire amizay misy miaraka aminay eo ka DG trésor tsy haiko mba afaka mandray fitenenina am'izany ve anao madame sotra ny matofilo nanome ny fitenenana manano mbola tsara amintsika jiaby mikasika an'le notaire acte notarie moa zany ndre matofilo misy choix anankiroa izy io tsy voatery acte notarie no ahafahana manao an'le procuration maka volany amin'ny trésor fa afaka atao ihany koa ny ordonnance de procuration eny amin'ny tribunal izay mora lavitra ny sarany zay zany ny choix anankiray fa tsy voatery acte notarie de procuration kokoana hiditra andena midina fa azonao ve le izy teo sotra betsaka misoloma izy nga fa mazava aminay le izy fa ny olana ane le fampafantarana ny tsitsy zay manahirana anay amile izy efa izy zany zay afaka mandeha amin'ny tribunal koa nareo maka an'izay ordonnance zay a dia ialana amin'ny vola be alainy notaire ny amin'ny notaire asany io zay kampaniny fa le resaka ombidimy a efa nahino ka manotokona ndraiky tsy fahito tokona ndraiky fa malala n'izany afera zany nanjovy maolo laza taminaka hoe alohanao tonga dia oetika président azao manina ombinao zao azava zao nina ombinao ny aombinaka io zany mo colonel tao amin'ny cité Lazare misy camp militaire cité militaire agny dia aomby io tagny agnatina ny centrenaka tagny dia za service tagny amin'ny point sensible amin'ny Soliman raiky tamin'ny 29 mars lundi noir voasery zareo zany tato le mpianatra université voasery tato amin'ny ritsy dia niana avy teo zareo tonga dia nivantaka tagny ambany tany nakale aomby aomby io dimy vavy amin'ny zo telo bevoka ray vanto jolay araiky masamena lahy dia ondrikondriky telo azao nina ombinao mpianatra université miezaka za tamin'ny zoa nanao compte rendu tamin'ny be ambaratonga pahefana ary nagnotany za moa zareo ahoana moa ny eritreritrinao hoe sao dia tokony andeha fokotany anao andeha tamin'ny fokotany za nanao déclaration rato ny président fokotany ary zay na tonga za tsy nisehoseho tamin'ny Facebook tsy niteniteny taiza fa niandry no ny fahendrena tapitra mokolobe daoany misy tokona ndraikitra eo a za tsy ampamaly an'izay eto fa zany manko misy an'izay atao secret d'instruction zay a tsy ampamaly an'zareo an'izay eto a
fa andehantsika makany amin'ity CNV ty resaka CNV ty zany a tsy haiko eo vina moa zany mba mety malalaka makany asambava sy antalà fa resaka CNV io a samy manana ny fitondrany azy sy ty resaka $4 za ndraiky tonga dia mamaly aminareo zay resaka an'iny teo fa tsy io $4 io napidina ny vidiny lavanila tsy io mihitsy napidina vidiny io a fa tratran'le Covid tsika aloha dia tao anatin'ny Covid iny a dia marobe ny vokatra janona foana taty amintsika ty dia lasa marobe a ny vanita ty amintsika dia tratra ny tongotra sy lalàna ny tongotra sy tinavy io maro ny vokatra vitsy ny inona moa ny demande dia miamora automatique ny zavatra fa na dia zany misy erreur be be ihany aloha atao matomba fa manomboka miakatra angamba zao ny vidin'ny lavanila sa tsy manomboka miakatra zao ny vidin'ny lavanila hoe fa manomboka miakatra izy zao a mba fa misy ezaka nataon'ny fitondram-panjakana ena angamba mikasika azy io fa tsisy dira ny CNV ny CNV ny olana amin'ny CNV misy tokoa io $35 millions io placevanjareo any amin'ny banky izy io ary arahanay io fa za mietreritra nareo hoe misy mihinana tsy moramora any io fa arahanay io dia zao a ny olana amin'io CNV io a dia le izy tsisy retombe makany amin'ny faritra zay nivoana zany hoe raha tena ny tantanana tokony ho izy ny CNV $35 millions zany ane mahavita lalana any asambava any ane zany mahavita lalana any antalà any ane zany maro ny zavatra tokony vitan'izany any mahavita poro ahafahantsika tonga dia manondrana lavanila aty fa tsy voatery andeha any Tomasina raha ampiasainy io volan'ny CNV io satria izany fantatro daholo hoe ny olana anareo makany atao masina ny lavanila nefa anareo eto misy poro akaiky fa nivahiny fa mbola tsisy le matériel tena ilaina amantarana le contrôle qualité fa mbola tsisy le matériel tena anaovana le contrôle qualité aty amintsika zany hoe mbola misy risque fantatro problème io ka izy fa mbola tsisy le machine satria na io machine ilaina misy automation azontsika vidina amin'ny volan'ny CNV zay problème an'izy le volan'ny CNV tsy hitanareo aty dia lasa tsy mifampatoky a dia lasa resa be le CNV fa io CNV io a tsy ratsy io structure io amiko io tsy ratsy a fa tokony ny vola azon'ny CNV tokony ampiasainy makany amin'ny commune sy ny district zay ny alany le any zay a ny azo tenenina mikasika ny CNV iny fa mbola misy commission miasa amin'io angamba ao ministère du commerce raha tsy diso ao ny resaka subvention ny carte professionnelle ny maire hoentiko any amin'ny ministre miandraikitra azy angamba zay ny fisamborana ny maire nareo moa tsy manana immunité zay le mahavoany raha ty io atymoa raha io tsy misy immunité nareo ka tsy haiko mamaly an'io eo androany fa satria tsika zao olombelona samy ambany fifehezany io an'io daholo dia mbola sarotra amiko mpamaly an'iny ny ankoatran'izay resaka torohevitra moa teo resaka inscription civique sy ny namany effectivement io mahavoatsika malagasy zay na notion na patriotisme zany mbola manahirana amintsika miteny zao satria manino vao misy moyen kely any andafy tsy manome tsiny satria mety tsy siasy tsy fa ny makany andafy raha mbola mieritreritra atsika hoe ny any andafy mitafita dia tsy ova mihitsy io toe-tsaina dia tsy ova mihitsy io iny tsy valapatra amin'iny a fa resaka hafa mihitsy ny centrale thermique vapeur 22 mégawatt 30 millions de dollars mahita an'le financement ve anao le nilazan'iny teo sa mbola zay koa le mpitadiavinao an'le financement aloha
aiza le piasa ny jiramany teny an'iny zao tsy piasa ny jirama fa spécialiste na jiro izy any efa lasa zany angamba no fantanina farany dia amarana ko azy satria tsy tafaresaka teto moako zahay teo be da be ny zavatra nataonay taty io natomboka tany amin'ny famangina reny niaram-boina tamin'ny tolona natao teto reny sy ny naratra dia nakety moa zahay nanolotra an'ireny vary reny misy zavatra tokony natolotra teo dia teneniko eto ampaide maso angambany ny zavatra natolotry ny ministerany ina moa ministerany fahasalamam-bahoaka tsy voatolotra teo le izy no le orana ambulance telo misy ambulance telo ao no entiny eo misy générateur d'oxygène zay vao zao io zany vao misokatra le nijerena teo io ministre dia fitaovam-pamokarana oxygène misy 500 miaraka mikojakojany toy ny lunette sy masque d'oxygène 500 avy bouteille d'oxygène 500 armoire 5 sy table de chevet fitoeran-kojakojany ho an'ny marary misy fito 700 potence 500 vy fanatonana sérum trousse d'urgence 5 oxymètre 7 dia nanokatra koa fomba ofisaly trano fianarana sy fiofanana zay ahitana trano telo an'ireo mpianatra ho ina moa zany ho sage-femme sy paramède zay roa amireo nasia mpanavaozana ny ray kosa dia fanorenana trano vaovao zay ny avy ao amin'ny ministère ny fahasalamam-bahoaka ny ao amin'ny ministère ny fampianarana ny ao ministère ny fampianarana dia fitokanana ny CG Nivorano manana efitrano fianarana 20 sy fanolorana tablette 50 dia fanomezana ho an'ny drain diana W500 ny 20 sy 400 efa tonga 20 sy 400 mbola eny an-dalana dia jiro 100 mandeha amin'ny herin'ny masoandro zay ny any ministère ny fampianarana dia ny tolakandro tao moa zahay nakeny amin'ny université nijery zavatra misy eny dia maromaro koa ny zavatra natolotra teny misy entana maromaro zay natolotry ny ministère ny rano misy forage misy trano fidiovana zay mbola andalam-pamboarana moa ny eny fidiovana sy fivoana dia misy fitaovana sy kojakoja fidiovana sy fanadiovana natolotry ny ministère ny rano zay natolotra iteny dia misy fanombohana asa angara zay mirefy 70 ampitomboina 50 angamba izy zay moa 70 x 15 metre angara atao vonjomaika io ho an'ny mpianatra zay maitrano tamin'ny olana misy teto aminareo teto dia tsisy atoriana fa matory amina toile de tente zay nefa atombokely misy trano moderne koa atsangana eny trano moderne zay mbola any amin'ny volana marsy voatomboka le izy trano moderne io ho an'ny mpianatra ary eto Diego no anomboana azy io anoarana azy voalohany zany hoe député moa niaraka aminay tany mijery an'le izy fa trano misy tourniquet miditra ao misy reconnaissance digitale na faciale miditra amin'izany trano zany tena trano moderne 3 étages le izy niany no manomboka amin'izay volana marsa 2026 zay ankoatran'izay ina daholo moa natolotra teny panneau solaire 1 mégawatt
Zay mba tsy hanananjareo eny mba tsy hanananjareo olana mijiro dia ordinateur 200 ho an'ny mpianatra mbola 520 tonga ao fa mbola anatin'ny mitatitra dia vary 50 tonne avy amin'ny ministèren'ny population natolotra ho an'ny mpianatra koa ho fanampiana azy ireo tsy haiko raha mbola misy adino forage efa voateny teo zay angamba ny zavatra natolotra aloha vitanay androany rapitso mbola misy fiarahana mpiky indray sy ny fijerevana any secret dia anokanana fotoana ny mijery le tany zay hitaraina n'olona teo zay angamba ny lava zay mifoy fa angatadalana zay mba hitsotrotra kely indray fa lasa Kuaketin mandiana mzoe no zao kavunze malagas tiefa naniraka nova izy tuko nakasitraka ay jaso le numéro jaso ti numéro tia aza taitra nareo raha ohatra hoe tsy mahavoaray valiny mety ho herinandro ray mety ho herinandro fa io hitanay foana Direction 033 77 519 50 déjà tsy mandray antso io raha misy miantso dia tsisy andray mihitsy satria misy andray matetika mihitsy ato mantsy fa WhatsApp fa na message SMS tsy voavaly amin'io fa WhatsApp no voavaly amin'ny fitaraina nataonareo anatin'io ao zay ngamba fa dia makasitraka atsika rehetra makasitraka tompoko lahy makatelina tompoko vavy Andriamatoa Kolonely filohan'ny faravazana Republika Madagasikara misintaka ny efitrano